Ny zoma 9 aprily teo, namoaka ny didim-panjakana milaza ny fametraha-pialan'ny praiminisitra Raverinarivo Jean sy ny gouvernement tamin'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny 2 ora folakandro. Adiny 3 taorina izay nilaza kosa ny Jenera Raverinarivo Jean fa tsy mbola nanosy ny fametraha-pialany ary amin'ny fotoana mamety azo nanaovany izany. Raha ny dosie navoaka ny fiadidinan'ny primature dia ny 10 aprily vao nanosy ny fametraha-pialany ny Jenera Raverinarivo Jean. Ny lonina andozan'ny lapa Mahazarivo nametrahan'ny mpanao gazety fanontaniana ny praiminisitra teo aloha ny momba io raharaha io. Afaka zavaina ve tompoko le hoe 9 aprily dia 10 aprily le zavatra mitsanga atao anatin'le taratasy fametraha-pialana. Afaka zavaina saotranareo rehetra fa tsy misy valiteny omeko anareo intsony. Misy ve ny fanerenana nataon'ny praiminisitra teo aloha Raverinarivo Jean na ahafahany roso tamin'ny famindram-pahefana tamin'ny mpandimby azy. Tsisy valiteny omeko anareo satria ny tongavako eto malagasy aho tia tanirazana sy dia tia mitady polémique ho ny tanirazako. Arak'izany dia nitandrina tanteraka amin'ny praiminisitra teo aloha tamin'ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny lapa Mahazarivo.